masina fankalazana manetriketrika ny fetiny Masimbavy Angèle izao, fety sekoly eto amin'ny sekoly Masimbavy Angèle eto Ivato centre. Ka mihira anomboantsika izao sorona masina izao, ndeha iroso izahay ao amin'ny asina page 630 telopolo sy eninjato. Indra-indrindra ianao Karatsipelika
izay tonga hitarika izao solomasina izao. Misaotra tokasoa amin'izao fotoana izao dia misaotra sady amin'izay havana asehonareo anay dia ivato izao dikany amin'ny anaran'ny sekoly Masovava Anjela izao. Dia raha tsy mianakavy ary atosaka dika izay miangatsika tsirairay aminy. Sojana tsika tatapoly ato amin'ity trano ity amin'ity maray ity. Maray izay dia totra ny remapesike izay faraisina sy ny fampahafantarana ny fiarabantsika menakeraky amin'izao tolomandro vaovao izao. Maray izay dia manamaky ny araharaka antsika tsirairay izay tonga araharaka asisiky ny fitiavana sy ny fahatsapana fa ilay amin'ny fiangonana na izay amin'ny sehatry ny fanabeazana na izay amin'ny sehatry ny famparena finoana izay zoantsika isan'alahady dia fiangonana. Dia miarabanareo raiky izy sasy ny tiandrondroany ity ary miarabanareo fanabe ny tane sy ny piara-miasa ny fontony ray aman-dreny izay nahazo ao amin'androany izao izay famalony ny malisa fahatomany nanaovana sinampoana ny fetsikoka dia maky zany dia disika menakeraky hiaraka isera. Izay fiainana ny evanjely ary fitokiana amin'Andriamanitra pahary sy fitsipana ary mifantana ny sanampiainatsika aty an-tsekoly. Ka omesika loatra misy olomasina sy menakeraky dia tao iaraka itsangana. Ingataka ny fandrambon'Andriamanitra mampitoro ny fotoana izay andro maromaro atratsika ny izao fety.
antsika ny Andriamanitra rehefa zavatra rehetra. Mila mipotantsika izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ifankahita sy ifandinika aminareo fa noho ny fanantenan'i Israely ity no ifatorako amin'izao rojo vy izao. Nitoetra 2 taona nipaka tao amin'ny trano anankiray no nivotany Paoly ary nandray tsara an'izay rehetra nakao aminy. Nitory ny fanjakan'Andriamanitra
sy nampianatra an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny kasaina lehibe izy sady tsy nisy ny sakana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Ny tompo ao an-telopolo masina, ny tompo ao amin'ny fikatrehana any an-danitra, ny masony mitazana, ny fijery mandinika ny zanak'olombelona. Ny tompo mandinika ny ratsy fanahy sy ny olo-marina, halany mainty ny mpanao ankeriny. Eny, marina ny tompo, ny fahamarinana ny tia, ka izay mahitsy fo dia hipanjina ny tanana. Iraiko eo aminareo ny fanahin'ny fahamarinana hoy ny tompo, izy no hitarigalana anareo amin'ny marina rehetra. Fomba sy menakavy any ny tompo. Vaovao mafaly Jesosy Kristy tomposika, soratany mason-dahy Joany. Ao amin'ny mason-dahy Joany toko faharaiky amby roapolo. Tamin'izany andro izany, noho ny nitodika i Piera, dia hitany teo aoriany ilay mpianatra malalan'i Jesoa, izay niankina tamin'ny tratrany teo ampisakafoana sy nanao hoe: Tompoko, iza no mamadika anao? Ary no nahita azy i Piera, dia hoy izy tamin'i Jesoa: Tompoko, mba inona kosa no ho anjarany ity? Dia hoy Jesoa taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, mampaninona anao izany? Fa manaraha ianao. Dia niely tamin'ny rahalahy fa hoe tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa i Jesosy sy nilaza hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, mampaninona anao izany? Izy no ilay mpianatra manambara izany sy nanoratra azy. Ary fantasika fa marina ny filaza. Maro koa ny zavatra hafa nataon'i Jesoa, ka raha izany rehetra izany no soratana tsirairay, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy omby ny boky ho soratana. Izany araka kalazaontsika ny teny ny tompo.
antsika ny Pentecôte. Ny Pentecôte izay tsy inona fa ny ankalazana ny andraisan'ny apôstôly miaraka teo anivon'ny Masina Maria, ny fanahy masina. Fanahy masina izay manazava ny saintsika ary mametraka ny apôstôly ho iraka miaraka amin'ny Masina Maria, ilay reny tsy mahafoy sady nanankinan'i Jesosy andreo mpianany. Ary ny evanjely androany nanomana antsika amin'izany dia manohy ihany koa izay norenesintsika omaly. Nananana fotoana isika ny lonan'ny tenin'Andriamanitra namakiana azy omaly dia ny tantara ny resaky Simona Piera sy i Jesosy. Ny fanontanian'i Simona Piera, ny fanontanian'i Jesosy mantsin'ny Simona manao hoe moa ty ahy va ianao ny telo miataona. Ary dia nivalian'ny Simona ihany koa zay tampitiavana sy tampanatretena lehibe hoe fantatrao fa tiako ianao. Izay fanontaniana izay no iengantsika satria mifampitohy ity evanjely omaly sy ny androany ity. Ka fanontaniana manarina sy manandratra indray amin'ny Simona no nataon'i Jesosy azy, satria dia ankinin'i Jesosy amin'ny Simona Piera ny iraka lehibe amin'ny fampitombona ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiahina indrindra ireo marefo, ny zanak'ondry sy ny renondry. Ary zany fanankiana niraka izany ho an'i Jesosy dia provim-pitiavana lehibe ho an'ny Simona. Ka izay indrindra no natonga ny Simona Piera nametra-panontaniana sy ny eritreritra ny amin'ny Joany, hoe i Joany ilay mpianatra malalan'i Jesosy, i Joany ilay miankina teo an-tratrany tamin'ny fotoana farany teo am-pisakafoanany ny alakamisy arivo. Fantatry Piera tsara ny fitiavan'i Jesosy any Joany, ary izay mahatonga azy ny eritreritra hoe mba inona ary no tokony ho anjara ny mpianatra malalanao ity raha izaho anankinanao an'izany renondry, ny zanak'ondry, ireo marefo izany. Tian'izay holazaina ary i Jesosy mitondra mitatra kokoa, tsy tonga dia mamaly avy hatrany satria ireo apôstôly dia samy ho voairaka indrindra tamin'ny andro Pentekôty rehefa nandray ny fanahy masina. I Jesosy mandehana mampianara ny firenena rehetra. Voairaka avokoa ireo apôstôly ireo fa tsisy nijanona fotsiny teo, fa ny Piera no mazava. Ka ny apôstôly voairaka fa tohizantsika ihany koa izany iraka izany ankehitriny, satria dia tsy Simona Piera ireny na ny apôstôly no iantefany ny fanontaniana manao hoe moty ahy va ianao, fa hano ary ny zanak'ondriko, fa hano ary ny renondriko. Ary ao anatin'ity evanjely izay ndrenesintsika teo ity dia milaza marina indroa i Jesosy manao hoe mana raha ahy. Mana raha ahy Jesosy izay mpampianatra, i Jesosy izay mpaminany, ary Jesosy ilay mpitarika, mpitondra ireo andianondriny. Isika ihany koa atao amin'ny ankonam-panabeazana dia miezaka manaraka an'i Jesosy, miezaka ho mpianany, ary miezaka ihany koa makatahaka ny fampianarana sy ny fampitany fanabeazany andreo madinika ireo. Saingy samy amin'ny atao hoe anjara asa manalifantsika tsirairay avy. Ny fampianarana dia fanarahan-dia an'i Jesosy Kristy, ary fampianarana miorina amin'ny fitiavana lalipaka sy marim-pototra no iantson'i Jesosy Kristy antsika. Noho izany isika tsirairay avy tonga ato izao, isika tsirairay avy na amin'ny ankonam-panabeazana na tsia dia isan'andro isika no miezaka ho mendrika an'izany fitokisana sy ny iraka lehibe ankinin'i Jesosy amintsika tsirairay avy izany, satria araka ny fantatsika sy iainantsika ny fanabeazana dia masina, ny fanabeazana dia fanarahan-dia an'i Jesosy izay tompony ny fanabeazana. Ka nampianatra isika
tahaka ny andian'ondry na mpampianatra na ray aman-drenin'ny mpianatra na kristianina tonga ato dia samy irahan'i Jesosy mba hompitarika sy mpanory lalana avokoa. Ka angatatsika ny fahasoavan'ny Tompo ao anatin'izao sorona masina izao mba ankahirezin'ny fanahin'Andriamanitra efa ho avy isika ary homendrika ihany koa anaraka an'i Jesosy miantso antsika tsirairay avy manao hoe manaraha ka tsy hiala isika amin'izay lalana efa nosoritany evanjely. Amin'ny anaran'Indray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tumbuo, angkat kita ina, biar kita
izay fa mihaino vavaka mandrakariva ianao na ireo notany sainay na ireo hitanao fa asoanay nefa tsy voatony ny vavanay vankininay amin'ny fahasoavanao mandrakariva izao fipeti-tsekoly izao mba hotontosa araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny fotoana mandraka izay
Kobiatom Israel, kami dia para tujuan yang mereka siapkan, dia dari buku, sahaja senabias dikian di melalui, sebagai majelis dikian dari pada kriti atuta walai. Tujuan itu mendapat kehilangan karakteristik, suatu yang namanya pikiran kita, salina dari tujuan kita pada karakteristik sendiri itu, lalu dengan kerja barang atau pusat mereka, alasnya kalau dari suatu istimewa pada nama kota atau visual fasil berarti. Sabe ver não é passa levantando, atau será para iniciar, e a cara mengenai papa não foi para mentur, de becanai dari será punarigo, a di panau lara mas na letra. E pelo que pelatan na hora isau, fiti taberana isau, bas pusara que demanda ni serayadi. Upa pansona ni fantakana o. Baru bermain bola sakit. Si ireu para pesi ya sudah mati dari lepas mati, tapi sekul masuk bagian sini lagi. Kalau mau iseu sudah kita nanti bawa ni tahu. Jangan apa tidak salah salah kau ini. Satu beri tuas dua. Satu dan dua. Kenapa mereka itu cuma? Nana tega sangka beri. Será que ele lugar na nai, vai se ver, aí tá levado volta banal. Outra coisa é isso, vez que começar a frente na Maria, será que a maçonaria vem dentro da demanda, mas daí já já vai dar mais, e a construção da maçonaria, gente está se pegando mal que tinha tá, a realidade é que a gente aí, a melhor se precisa naquela. Penjelasan menyatakan di Arewan yang dimana cara Pancabacarita dilakukan oleh Mas, ia sedang menggunakan atau dari Thank you.
mampisalatsika mianakavy mifanome tanana sy mifampiray miadana
Aiza, aoka, jeny, faleo, asandrano.
Misy ihany koa ireo tanora lahy sy vavy izay mianatra eny amin'ny sekoly fivoarana eny Sofiadanana. Maro manomboka izy ireo fa vitsy no maharitra. Ary manana mpampianatra mpanabe matianina misa 7 ary eo ihany koa ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sekoly misa 2. Tsy mitrahatra miovana mba hanana ny kalitaon'ny fanabeazana hifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny. Izy ireo no angady nananana sy vinahitana ka raha ny voka mpanadinana no jerena dia mampisaotra n'Andriamanitra lalandava. Anisan'ny ireo mahazo ny lauréat eto amin'ny faritra Ivato ny mpianatra ato amin'ny sekoly eo amin'ny kilasy 7, eo amin'ny kilasy 7e sy 3e. Raha ny mikasika ny mento milaly dia efa maro ny mpianatra teto no tonga am-pirehitra religiosy na lahy na vavy. Maro ihany koa ireo mpandraharaha sy any amin'ny sehatra asa maro ambony any. Voalaza ny masera directrice teo moa dingana rehetrarehetra izay natrehiny ary dia tsy lasa danja amin'izay sekoly rehetrarehetra. Voalaza teo ny lauréat tsy eto amin'ny commune Vato ihany fa nahazo ny lauréat manerana ny Sisco eny faritra amin'ny Drenina aza araka ny fahatanay azy. Fety no asesika androany fety ny collège Mafimavy Angela ka dia firaria soa no tolotray ny collège mba hatotoza soamasara ny fety izay atrehiny androany sahisy tomika. Raha piso moa rapiso tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe izay atresika mianakavy. Mino zahay fa olona mahay mifety tsika mianakavy ny mpitandro ny filaminana izay tarihin'Andriamatoa commandant de brigade moa dia agna sefasefany egny hampitonitony andreo sasany izay mety hahazo mafanafana ka dia mirary soa mirary tsara havita ny fetsika mianakavy. Miona amintsika rehetra eto amin'ny collège Masimbavy Angela eto Ivato centre izay niara-ny asa nandritra ny fotoana ela raha mbola natamin'ny proviseur ny lycée dia efa niara-ny asa tamin'ny collège dia mirary soa sahady totosany izay adidy sy andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ho an'ny zaza malagasy izay. Manaraka an'izay dia mitondra ny teny fakasitrahana sy fakatelemana atsika rehetra indrindra ny eto amin'ny masera eto Ivato centre izay mikarakara ny reto zana-bahoaka ireto izay 3 zany zao no eto dia apetraka ny fanontaniana moa raha hoe raha tsy nisy zany ny collège teto dia taizano nianatra ireto zaza ireto. Dia izay nitondrana ny teny fakasitrahana sy fakatelemana tompoka fa zava-dehibe ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena indrindra ny Sisco nambositra ny fisiny izao collège izao amin'ny famolavolana olombanina anireto zanatsika ireto. Manaraka an'izay dia mirary soa ho anareo mpanabe mpampianatra, tsy mpampianatra ihany ianareo fa sady manabe anireto zaza ireto no mitaiza. Zaza izay lotezana tany amin'ireo ray aman-dreny samy hafa fa angonitsika ao anaty kilasy iray, tezatsika ao anaty trano iray dia miheno ny feotsika iray. Izay atoritsika ao izay no marina, izay lazaitsika ao izay no izy. Ka raha sanatria isika ny avadika dia anahoana ny ho avin'ny firenetsika ka izay no hitondrana ny fakasitrahana sy fakahirezana ihany koa fa tsy mora ny asa fanabeazana sy ny asa fampianarana. Manaraka an'izay dia mirary soa mandrakariva ho an'ny ray aman-dreny izay taiza ny reto zaza ireto ary mirary soa ihany koa atotosa izay adidy izay satria raha vinavinaina eto Madagasikara dia manodididina eo amin'ny 420 taona eo vao mahazo ny master 2
raha ohatra ka hanohy tonga any amin'ny université dikan'izay zany raha dinihana dia any ho any amin'ny 4 taona any ilay zaza vao tafavoaka amin'ny université raha tsy midobla mihitsy noho izany a dia tsy mora izay dia mirary soa ary ho anareo mpianatra dia mananjara ianareo satria mbola eo ny ray aman-dreny hiantoka hanohy izay fafianarana anareo izay dia mirary soa mandrakariva mifanohana iphone sika raha misy ny ilainanay eo anivony sisiko na ifanampiana dia aza misalasala manatina ohatran'izay mahazatra izay ny raha ny asa hatramin'izay dia mirary soa indrindra tompoka mambinin'Andriamanitra amin'izay atao izay atotosany sotran'Andriamanitra mandrakariva isika nomeny an'izao andro mahafinaritra anohizatsika ny fety sekoly izao mifampiarahaba indrindra ihany koa indrindra isika tonga taty aoriana kely fa efa nisy ny fampiarabana tao anatin'ny sorona masin'ny lamesa nikasitrahana be deaibe ny fahatongavantsika satria fitiavana no manosika atsika iombon'eto fitiavana manosika atsika ihany koa hiaritra n'izao andro ny kaigna izao araka ny nandaminan'ny sekoly azy sy ny ankonam-panabeazana manontolo eto amin'ny collège Saint-Angèle dia efa tamin'ny alakamisy isika nanomboka ny fety nitony omaly ary indrindra ho an'ity androandroany ity dia misy ihany koa ny etsika maro izay entina kalazana anamariana n'ity androandroany ity ka dia isaorana anareo mpampianatra mpanabe tarian'ny sœur ometsika tekarizé ometsika teka ny zazakelytsika anomezatsika forazy azy reo Secret